Niona tamin'ny mpanao gazety ireo tompona andraikitra avy eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiasa tao anatin'izany indray ary nafantarana fa dia isan'ny fiaraha-miasa eo amin'ity ministera ity miaraka amin'ny syndika ivondronan'ny indostria eto Madagasikara mazava ho azy zany fa dia nisy ny fanaovatso ny mpiara-miasa rehefa misy ny fifanarahana tahaka izao. Fikarohana mamaly ny filan'ny indostria no anisan'ny fanamby iraisan'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa miaraka amin'ny SIM izay syndika ivondrona andreo indostria malagasy. Nandritra ny fankalazana ny fa 80 taona nisian'ny SIM nisy ny fifanaovatsony mpiara-miasa izay nirahany rotonda araka ny tatitra izay nataon'ny tompony andraikitry ny ministera androany teny Siadanana. Tonga nanaovana izay protocole d'accord hoe satria tsika manana atao hoe fier Fonds pour l'innovation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ka io fonds io ici tokona olona maromaro hitondra ny anjara birikiny. Ka anisan'izany ireo syndicat na industrie na syndicat na zavatra bailleur de fonds traditionnel moa zany efa hoe anisan'ny sollicitena ministère raha teo anisan'ny androtsaka ao azahoana manatanteraka an'izay lazaintsika hoe marina no mamaly ny filan'ny fampifarana toe-karena fampifarana ny fiarahana. Resaka angovo ara-mekanika prototype nampiseho natolotra nanaovana démonstration zany dia ireo zany hoe anisany naresy lahatra ny mpandraraha zay rehetraizay dia tafiditra ao anatin'le hoe inona no toy amin'ny fiara-miasa amin'ny indostria izay no anisan'ny tadiavin'ny ministera amin'izao fotoana izao satria ny fikarohana karoka fa ny amokatra avy eo tsy maintsy ireo mpandraraha ireo. Mikesika ny fanavaozana ny rafitra LMD, licence master sy doctorat, milazana teo anivon'ny ministera fa ny 4 Jolay ho avy izao no anaovana ny fivoriana ka toavana ny rijateny momba izany. Dia raha jerentsika zany raha ny taona 3 sy 4 tsika no niditra tamin'ny système LMD dia efa nanana an'izay 5 taona zay tsika zany nidirana tamin'io système vaovao io dia tamin'izay misy mandeha tsara fa misy kosa natsapa ihany zany ny tsirairay fa misy ihany ny madirana tokony ho amboarina dia izay natonga ministera moa zany nandeha nidina teny foto mihitsy namonjy an'ireo université tany amin'ny faritany sy ny teto Antananarivo miaraka amin'ireo IST anankitelo namory teo amin'ny olona teo amin'ny 100 mahery teo zany eo amin'ny 106 teo ny olona zany nandray anjara tamin'ny fivoriana ary ny olona nandray anjara tamin'ireo fivoriana ireo moa zany dia ireo responsable na mention responsable na parcours zany hoe ny olona zay tena misehatra mihitsy amin'ny resaka système LMD izay niainan'io système LMD io ka natsikatra zany hoe tokony misy fifanatsarana zany ny texte mikasika ny licence master sy doctorat. Tamin'ny fivoriana nakenina zany dia efa misy volavolakefitra zany efa azo tamin'ireny dia ireny indray zany no aravina izay hojerena zany amin'ny faefatra ny volana Jolay izao atao eto Antananarivo zany famarana anazy dia amin'izay fotoana izay efa solitena zany tsy le olona be da be ireny intsony no hiatrika an'io atele io fa efa solitena dia amin'io zany no ivalidena azy amin'ny fiteny baiko moa zany io ny validation finale an'ireo texte anankitelo. Nisongadiny io nandritry ny fionana tamin'ny mpanao gazety nataon'ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana androany teny Siadanana.